Tsara foana ny miaraka amin'Andriamanitra. Faly miarabanao andray amin'ity androany ity. Hiditra amin'ny fotoana izay anokanantsika manokana ny ataka eo anatrehan'Andriamanitra, andoarantsika ny fotsika eo anatrehan'i Jehova. Ny androany dia misy namantsika indray izay tsy salama, tsy nanao anarana moa izy mangataka vavaka fa tokony ho tsaboiny izy kanefa ny eo-pelantanana efa tena lany, dia mangataka ny fidiran'Andriamanitra atsehatra amin'ny lafiny rehetra dia ndao hoentintsika ambavaka. Miaraka hivavakantsika. Tomponay eo, rainay ihany koa namanay, tsara indrindra ianao, fa tsy mba avy aminao ny faharatsiana, ny fahoriana, ny aretina. Misaotra anao izay fa mbola afaka manatona anao akalalana, mitondra ny etaeta-ponay, mandoatra ny ao am-ponay. Misy n'ity namanay ity izay tsy salama ary tena mila fitsaboana maika. Tompo malalo ny eo-pelantanana nefa tsy ampy, tsy misy komengavy ianao. Raha mety ianao, vao izao olana izao. Raha mety ianao ny anendry ny vatana ny loharanona aretiny ka ho afaka ho sitrana tanteraka izy, dia mametezana tanteraka an'izany. Ianao nefa manana ny hevitra heverana anay, mety manana fomba hafa koa ianao manolotra vola, fitsaboana izay mety tsy ho takatra ny sainay akory ara. Fa ny angatahako dia izao, mamondrafo ary meteza ianao andray an-tanana an'izao adina izao. Tanterao ny teniny ao amin'ny soratra masina, manao hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra, manahy ny amin'ny aretina, manahy ny amin'ny ainy izao namanay izao. Aoko fanehoana ny vonaitrao, ny fandraisanao an-tanana ny zavatra rehetra ary apahitao ny hatsaranao izao namanay izao. Ary ny tena faniriana indrindra raha mety ianao dia ho sitrana tanteraka izy, tsy miara nofy ihany fa miara-panahy ihany koa, atoky ary ho vavolombelona ny hatsaranao na dia ety ambonin'izao tany izao feno faharatsiana izao ihany ara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.